Alahady fahadimy volana septambra 2020. Alahady faefatra ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Fa alahady indrindra ny riavana izay anatanterahany antoko-pirana Ambavahadimitafo na ny ama ny vokatra enti-manana ny asa fanompoana izay ny antsony tompo azy ireo. Alahady izay banjinantsika ny loha hevitra manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisy. Fa alahady koa nefa anio izay hitsofantsika rano any pasteur Randriana Solo Elina. Ndery sika riavana anomana ny fomam-panahintsika amin'ny voninahitra ny tompo amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao. Omany ny salamo fahaenina amby enimpolo. Salamo fahaenina amby enimpolo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa amby enifolo. Omano ihany koa ny fanekem-ponoana izay ambaran'ny soratra masina dia ny laharana fahatelo izany. Fanompom-pivavahana amin'ny endriny voalohany ny rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao anio izao. Salamo fahaenina amby enimpolo ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa amby enifolo. Ry havako malalo amin'ny tompo ho ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ilay Jesosy Kristy mpanavitra antsika. Mitsangana ry havako. Andeha isika rehetra hiara hideran'ny tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe misaoran'Andriamanitsika ary firenena arasandrato ny fifidiarana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozoozo. Fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa napiditra anay amin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeny ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Ciao.
mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masino, indreto ny vahoakanao, manondrika ny lohanay izahay, midera sy manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra anao, kanefa tena mijery ny fiainanay, ary tia sy mitantana ny fiainanay isan'andro, koa ny amin'izany fitantananao izany, nahatraranay izao anio izao. Anio izay fotoana manokana anambaranao ny sitraponao aminay, anio izay ampahirezanao anay, kanefa anio ihany koa izay entorahanay aminao Tompo, amborahanay izay rehetra maniry anay, fa indrindra angatahany ny fitahiana avy aminao. Fa anio indrindra izay fotoana manokana irariana soa sy tsofan-drano ny mpanomponao, izay rotsaka ao tanimbolonao. Fa anio indrindra ihany koa iombona ny fiangonanao amin'ny antoko-pihirama, amin'ny vokatra izay tomanana ny asa fitoriana sahanin'izy ireo. Tompo, ny fanahy masina indrindra no inay, iasa mahery aty am-ponay rehetra, ka izao fanompoam-pivavahana izao anie ho tena fanomezam-boninahitra anao, ary ampiorona anao eo aminao, indrindra amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay, ilay efa maty sy nisolo vonanay teo ambony hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjenanay, no hanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Petraka ianareo rehetra havako. Hafa loatra tokoa ry havako ny Tompo Andriamanitsika, fa na inona toetrako sy toetranao ary toetratsika, dia manambara ny fitiavany atsika mandrakariva izy amin'ny alalan'ny sitrapony. Koa inoy ampanajana ry havako, ary sainosaino tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay tiano fiainako sy fiainanao ary fiainantsika, indrindra amin'izao anio izao manao hoe: fa tiako tsy ho fantatra reo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra, fa naringany tany anefitra, ary zany zavatra zany no tonga hanatra ho antsika, mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny ilan'ireny, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe: ny olona nipetraka hinana sy sotro dia nitsangana ilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, fa 3:40 no ringana indray andro. Ary aoka tsy hakafanan'ny Tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, izay maty ny mpandringana. Amen. Sambatrano maintsy lalana izay mandeha ka sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ny fanambaran'ny apôstôly ry havako, ny fiainan'ireo razambe ny fahiny
indrindra tamin'ny nanavotan'Andriamanitra azy ireo ny tany ny ranomasina mena, ny etaetan'izy ireo, ny fanirian'izy ireo, kanefa niariary tamin'izany koa nefa tsy fahatanteran'izy ireo ka nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy. Fa izany koa sanio mampisaintsaina antsika rehetra fa izaho sy ianao koa mba tahaka an'ireny zanak'Israely ireny. Maro izay mety tsy fahatanterantsika tahaka ny nataon'izy ireny, eny mbola mihoatra noho izany ary. Koa ndery havako sika rehetra ankehitriny hiara-nondrika ny lohantsika isika hifony eo anatrehan'ny tompontsika noho ny amin'izay rehetra fahalemena tsy fahatanterantsika tamin'izay lasa izay. Hivavaka mangina isika. Tompo, izany mivavaka mangina aty am-ponay, miaiky ny tsy fahatanteranay ny sitraponao, miaiky fa mbola be lavitra noho izany ara ny fahotana izay vitanay. Mangano aminy tokoa ny fomam-pananay Tompo eo anatrehan'izany fahalemena izany, koa mifona aminao izay, ary mangataka ny fanahy masina hiasa ato anatinay, koa amin'izao sisa izao ho tena fiainanay ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy nanonona izany mivavaka izany. Amen. Mahery tokoa ry havako ny fitiavan'i Kristy, ko asa ianao izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'ny Tompo, ny fona tamin'ny tsy fahatanterantsika mitsangana, andray ny teny famelan-keloka izay atolotro ny Tompo antsika. Ho indrindra ny Tompo amintsika ankehitriny manao hoe ary tao amin'i Jesosy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorany tena ny nofo dia ny famorany Kristy. Fa niara ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoany ny soratanany didy izay niampangatsika, dia niesorony tseho mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana, ary niesorony tseho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary no ny hazo fijaliana dia naseho ny ariaran'ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay iorenan'ny finoantsika dia voavelany elokareo, ary amin'izao sisa izao aza manao taintsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana.
sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andery avako ankehitriny asehontsika amin'ny endrika masy tokoa ny fifaletsika fa voavela eloka isika ary mandray ny famonjena izay vitan'i Kristy andeo ombonantsika ny fanekam-pinoana ambaran'ny soratra masina dia ny laharana fahatelo izany izay manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny nanambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ianareo. Dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asa fiangonana.
filazana dia ijoro eto ny fandrarana ny vola hanao ny tatitry ny vola. Aorian'izay dia isy ny afatry ny synode lehibe. Dia aorian'izay dia ijoro eto koa ny solontenan'ny FDL hanao fanentanana ary avy eo dia ny solotena avy eo amin'ny AFF ary ny solotena manao ny fanentanana ara-pahasalamana ary dia ny mpitandrina no hanoy sy hamarana ny raharaha. Ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny fitandremana FJKM Masindray fiorenana faritra avaratra Andohalo, ny komite ny fanokanana mpitandrina dia faly manasa anareo hiara iombom-bavaka sy hankalaza an'Andriamanitra noho ny fanokanana mpitandrina an'Andriamatoa Rabary Razanatoanina Aubert Lalaina. Ny alakamisy fa-telopolo septambra 2024 amin'ny 7 ora sasany maraina. Fanompom-pivavahana izay tarehin'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany. Ny alahady fa-17 oktobra amin'ny 7 ora sasany maraina dia fanompom-pivavahana izay iarahana reny fiangonana sy ny zanakam-pelezana ary ny taranaka. Ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny faritra Soavana, ny fitandremana anjozoro fivavahana, ny komite ny fandraisan-tanana mpitandrina dia faly manasa anareo hiara iombom-bavaka sy hisaotra an'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Ramatoa Razafindratsia Aljaona Mianakavy izay atao ao amin'ny FJKM anjozoro fivavahana ny alakamisy fa-5 septambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Fanompom-pivavahana iarahana amin'ny synodam-paritany Atsinanana. Ny foibe FJKM, ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny faritra Isoavana, ny komity fankalazana, ny mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny kristianina manontolo, ny zanakam-pelezana Ambohitrony Mananara, ZAM, dia faly manasa anareo iombom-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fa-20 taona na mpitandrina sy fa-20 taona niara-ny asa teto amin'ny FJKM Ambohitrony Mananara tamin'ny mpitandrina Rakoto Arimanana Augusta Mivady sy ny zanany eto amin'ny FJKM Ambohitrony Mananara. Ny sabotsy fa-20 septambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana izay tarehin'ny foibe sy ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ary amin'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno FIMPZ. Araka ny tapaka teo anivon'ny foibe FJKM dia ho tanterahana any Fianaratsoa ny fiaonam-ben'ny FIMPZ national FJKM ny alakamisy fa-7 septambra ka hatramin'ny alahady fa-20 septambra. Koa antsoina ireo mpitendry rehetra ny mpikarakara fitaovana sonorisation, projection sy ny sisa ny antoko-pihira ary mpanohana mba ho tonga amin'izany fotoana izany. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana fitandremana Ambohimpaniry Tranovato, ny komite ny fandraisan-tanana, ny komite ny fa-telopolo taona na mpitandrina Andramatoa Razafimbolamena Marie Jeanne Mivady dia faly manasa anareo hiara hanome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fitandremana Ambohimpaniry ny sabotsy fa-20 septambra 2024 amin'ny 7 ora sasany maraina izay tarehan'ny synodam-paritany. Avy amin'ny Université Raveljon. Noho ny fitahin'ny tompo dia feno 5 taona izao ny nitsanganan'ny Université FJKM Raveljon sampana fahasalamana ary efa namoaka mpianatra nahazo lisansa miisa 270 koa fifaliana ho anay no mampandeha antsika fa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana 2024-2025. Reto avy ireo sampam-pianarana misy infirmier anesthésiste, infirmier généraliste, technicien de radiologie, magnétique, sage-femme. Ny mpianatra ho raisina amin'ny taona voalohany dia ireo izay manana ny mari-pahaizana baccalauréat C, D, S ary A2. Ny andinidininy rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana.
avy amin'ny Tabita Rasalama Dorcas. Misokatra indray zao ny taom-pianarana raika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo, koa mampahafantatra anareo izahay fa manomboka amin'ny alakamisy alatsinainy faraika ambin'ny 10 oktobra ho avy izao ny fisoratana anarana ao amin'ny toeram-pampiofanana Tabita Rasalama Dorcas, lycée Ambojatovo Avaratra. Ny fiofanana dia natao ho an'ireo zazavavy na vehivavy kristiana tsy akanavaka te hianatra na te hampitombo fahaizana amin'ny fianarana taojavatra. Ny fotoana fianarana dia isaky ny alatsinainy sy alarobia ary zoma hariva manomboka amin'ny 2 oraka hatramin'ny 4 ora. Ny andinindin'izany koa dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara Ambavahadimitafo. Filazana hisy ny fiofanana anio alahady amin'ny ray ora sasany ao amin'ny akany Ralbera iarahana amin'ny mpitandrina Rarijason Ery. Hitoy ny dinikasa fanomanana ny tafika masina ny sabotsy 12 septambra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany Ralbera. Vaovao samihafa hifarana ny alahady fa 9 septambra ny fara fisoratana anarana ho an'izay handeha tafika masina. Nanomboka an'io ny baoritra anangonana ireo entana sy fitafiana ary kojakoja sy firana sy baiboly ety manatanteraka ny asa sosialy eny Isoavana. Efa azo raisina eo andrefatrano izay foinao amin'izany. Amin'ny herin'ny androany fa 12 septambra dia alahady ny AFF ary handaisantsika ny fiangonana miara-mandroso ny FJKM Isoavana fiorenana eto amintsika. Ny mpitandrina eny an-toerana no hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra ary ny sampanasa AFF no hitarika ny fotoana. Araka ny tapaky ny mpievitra raha dia ny rakitra faharoa dia atokana manontolo ho amin'ny asa fanorenana eny an-toerana. Ampiomanana koa isika fa isy vokatra hoentin'ireo avy any Isoavana fiorenan'ny alahady fa 12 septambra io ihany, ka ny vola azo amin'izany dia mbola atokana ho amin'ny asa fanorenana eny an-toerana. Ny sampana fifoazana dia lasa nanohy ny asa fampahiresana eny an-toerana ka tsy manatrika izao fotoana iarahantsika eto izao. Farany mbola mitohy eo amin'ny latabatra ny fandraisana didy, ny fandraisana ny vola, fanohanana ny eny amin'ny Isoavana, na ho amin'ny fotodrafitrasa na ho fanohanana ny mpitandrina na koa ho an'ny tafika masina raha misy. Ilazana isika mpiandraikitra AFA, STA, STK, VSK mba hijanona ao aorian'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ho tonga ao amin'ny akany ho fanomanana ny fandraisana ny ankizy any amin'ny FJKM Isoavana fiorenana. Avy amin'ny voameran'ny fananana mahakasika ny fitsinjarana ny fanaovana ny inventaire. Iangaviana mba hanatona ny fandrarana ireto voalaza manaraka reto. Mikasika ny trano fiangonana sy ivelany manodidina, sekoly alahady, sampana lehilahy kristianina AFA AMA. Mikasika ny trano fisainana ambany sy ambony, FKT Zokiny, volana sikitana, taniketsa, tetikasa, mendrika. Mikasika ny akany Ralbera Daniel, sampana tanora kristianina, sampana fifoazana, antoko pihira, antsa, fikambanana ny diakona sy ny olona, vondrana fototra, laika. Ary mikasika ny local scout, trano pastera Teolo sy trano tantely, dia nisy sampaty. Fanamarihana tokony ho vita mialoha ny 10 septambra 2020 izany. Rehefa manatona ny fandrarana ianao dia ahazo ny andininy rehetra. Avy amin'ny
antso. Diangaviana ny sokajy antso mba hijanona ao aorian'ny fanampaam-pivavahana eo ambany tohatra ny fotoana misaotra hoy ny birao. Avy amin'ny sampana Dorcas ilazana ny birao fa hivory ny talata fa 7 septambra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Avy amin'ny sokajy maharitra, antsoina isika mpikambana rehetra amin'ny sokajy maharitra fa isy ny fanomanam-panahy ny sabotsy fa 12 septambra amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Avy amin'ny hafa, mitohy ny fampianarana anio alahady 5 septambra ka ny ankizy dia miditra amin'ny 2 ora sasany fa ny mpiandraikitra kosa dia amin'ny 2 ora. Ny ankizy zatovy ado dia miditra amin'ny 2 ora sasany ka mamonjy ny fiofanany AFF ao amin'ny akany. Avy amin'ny STA, ilazana isika ankizy sy ny mpampianatra sekoly alahady fa ny alahady fa 7 septambra izao no fidirana aoka ifampilaza. Avy amin'ny Dorcas fiantsoana fivoriana, ny talata fa 7 septambra dia isy ny fivoriana amin'ny 10 ora amin'ny akany Ralbert, ary ny talata fa 14 septambra kosa dia ao an'ny mpikambana rehetra. Ny birao zany dia ny talata fa 7 septambra. Avy amin'ny taniketsa, ilazana antsika fa mianatrira anio eto am-piangonana ao aorian'ny fandraisana. Avy amin'ny FJKM Ambavahadimitafo, ilazana antsika fa ny fanomboana ny fianaran-kira sy fanomanana ny vokatra dia atao ny alahady fa 12 septambra amin'ny 3 ora eny amin'ny tokantrano Solofo sy Laladizaina Andohany Manoseza. Aza adino ny fotoanantsika iarahana amin'ny voameran'ny fananana amin'ny fanaovana ny inventaire amin'ny asabotsy fa 12 septambra amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Izay sampana, izay olona maniry hanatevin-darana ny fikambanana dia antsoina ihany koa ho tonga hamonjy ny fivoriana. Farany avana dia isy ny famangina ireo avantsika izay namoy ny ava-malalany dia ny fianakaviany Rasoa Natefy Charline Violety sy Rasoa Zananary Soloarso Jacqueline aorian'ny fanampaam-pivavahana. Dia toy izay ireo asa sy raharan'ny fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fahalmerabantsika indray ry havana amin'ity alahady voalohany amin'ny volana septambra ity. Toy izao ny tatitra ara-bolantsika nandritra ny volana aogositra 2024. Ny vola miditra dia mitetina 6,270,000 ariary. Ny vola mivoaka 7,288,629 ariary 24. Misy elanelany zany ny vola miditra amin'ny vola mivoaka izay manome 1,018,629 ariary 24. Rehefa tambatra tamin'ny antanana tamin'ny faha 1,30 ny volana Jolay 2024 izay mitentina 45,521,492 ariary 54 izany dia manome amin'izao faran'ny volana aogositra izao 44,502,863 ariary 30 izay mitsinjara toy izao manaraka izao. Fanomezana varavarana 1,200,000 ariary. Ny fikojakojana sy ny fananany fiangonana sy ny fanametisamolaly 13,212,166 ariary. Ny vola mbola tokony aloha tamin'ny rarivato 3,423,090 ariary 50 ary ny fampandehanan-draharaha 26,667,606 ariary 80. Ny tsara ho fantatra ao anatin'izay ny rakitra telo, rakitra voalohany, rakitra faharoa ary ny rakitra fandraisana dia nanome 4,326,500. Ny adidy tamin'ny volana aogositra 666,500 ary anisany nanamarika ny fampidiram-bola ihany koa dia nisy ny fanohanana
ho an'ny tafika masina ny rakosorana ary ny fararakitra. Ho an'ny vola mivoaka kosa ny tena misongadina dia ny jiramata izay nalota amin'ny voalohan'ny volana aogositra. Faharoa ny fampandehanan-draharaha isaky ny alahady fahatelo, ary ny farany dia efa nanomboka namoaka vola isika ho an'ny fanampiana ny asa fitoriana filazantsara ho fanomanana ny tafika masina tamin'ny lahady farany. Dia toy izay sy toy izay rehefa ny tatitra tsara ho fantatra amin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manasa ny masera mba hiakatra ety ambony azafady satria izahay no solon-tena nanatrika ny synodina lehibe tany Sambava. Toy izao ry havana ny hafatra ny synodina lehibe fa 7ambinifolo no tanterahina tany Sambava ny faha 2ambinifolo ka hatramin'ny faha 7ambinifolo ny volana aogositra 2024. Niompana tamin'ny teny faneva hoe miorena tsara aza miova, izany synodina lehibe fa 7ambinifolo izany. Vita tamin'izany ihany koa ny fanavaozana ireo mpiandraikitra foibe miisa 100 sy ny biraon'ny mpiandraikitra foibe hiasa mandritra ny 4 taona manaraka 2024 sy 2025 sy 2024. Dia iraina isaorana eram-po indrindra ny tompo Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Nandritra ny synodina lehibe fa 7ambinifolo dia tsapa fa miaro ny fiangonany ho iray tsy mivaky ny tompo. Tsapa tokoa ny firedaredan'ny fitiavany rehetra handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Niseho izany na tamin'ny lahateny natao tao anatin'ny fivorim-be na tamin'ny velakevitra isan-kariva azony rehetra natrehina. Samy nanandra-bavaka ny rehetra mba ho izay voafidin'Andriamanitra tokoa no omeny hitondra ny fiangonana amin'ny 4 taona ho avy. Miorina tsara ary tsy miova any maha-fiangonana no avaozina azy ny FJKM. Maro toerana ny rafim-pandaminana. Tsy misy niova firy ny fotodalana sy fitsipika afa-tsy ny fidirana ho loholona. Ankoatr'izay, ny zavatra vaovao ao dia ny mahakasika ny fampianarana teolojika sy ny fanomanana mpitandrina. Manao lohalaharana ny fampandrosoana ny asa misiona ny FJKM mba hampivelatra ny tena, ny ankohonana ny firenena. Miezaka koa hihevitra kokoa ny fahadiovana, ny fikajiana ary ny fanatsarana ny tontolo iainana ka hanatanteraka ny fiangonana maitso. Atao lahara-pahamehana ny fijerenany maha-olona manontolo, hamafisina hatrany ny fanaovana tafika masina, atao koa izany ho fiatrehana ny fielezan'ny fivavahana hafa. Ataony FJKM ho zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana. Heverina ny siana rafitra mandrindra ny asa mba hatomombana kokoa ny fitaizana omena ny ankohonana sy ny olom-pirenena mba hiainana tokoa ny maha-olona tandalana sy manara-pitsipika, tsy mankasitraka velively ny fifofona sy ny tsy fanajana ny aina ny fiangonana. Miara-miezaka amin'ny fiombonana ny FJKM mba havitrika amin'ny fanompoana sy ny fampandrosoana ny asa sosialy. Hatongavana amin'izany dia ilaina tokoa ny ananana ny fanahy ny fahafoizana, hiatrehana ny fotoan-tsarotra. Manoloana ny fahasahiranana ara-bola dia hampirisiana ny fiangonana, hanana loharanom-bola maharitra sy hampamokatra ny fananany. Tohizana ny ezaka fanoratana ny tany sy ny fananany fiangonana amin'ny anarany. Atao fomba fiasa ny fitsirihana audit systématique na momba ny rafitra, na momba ny fitantanam-bola, na momba ny tetikasa.
Ataon'ny fiangonana lohalaharana ny ahenika sekoly FJKM ireo renivohitry ny synodam-paritany mipakatra any amin'ny fitandremana tsirairay ka ho sekoly mivelatra, tsara laza, tsara tantana, mamoaka olona resy lahatra ny filazantsara. Hamafisina hatrany ny fanohanana ny sekoly FJKM na amin'ny teti-bola na amin'ny fanohanana ny mpiasa. Mbola tsy miova ilay vina ny mbola hafirenena kristianina Madagasikara amin'ny taona 1812. Ry vahoaka kristianina malala manainga antsika rehetra hahatsiaro ho tompon'andraikitra. Anjara voafidy eo amin'ny fiangonana ny tahiry hatrany ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba ka ampivelatra ireo fanomezam-pahasoavana ananany. Manana didy ny fiangonana handresy ny fahalovana sy ny fahantrana ka miantso ny zanany hijoro amin'ny maha-kristianina marina azy ary manainga azy hirotsaka amin'ny andraikitra tandrify rehetra. Ry zanaky ny fiangonana tompon'andraikitra ara-panjakana mijoroa amin'ny fahamarinana olona vanina sy vonina, miorena tsara aza miova. Atao vovain-dondra rà ny ady amin'ny kolikoly sy fijerena ny tsy fandriampahalemana. Miantso ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika ny FJKM hitandro toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena ka tsy ho ny firehan-kevitra no antom-pizarazarana sy ampiady. Manaitra ny fitondram-panjakana hikatsaka bebe kokoa ny tompontsoim-bonana ny fiangonana. Mila jerena bebe koa ny sosialim-bahoaka, ny tsy fandriampahalemana, ny fiarovana ny malagasy izay miaina ao anatin'ny kere, ny fiarovana ny taniny mba amin'ny fananany. Entanina hatrany ny rehetra hivavaka ho an'ny firenena sy ny mpitondra. Mbola mitoetra hatrany eto mantsy ny aretina samihafa, aoka atao zava-dehibe ny fifampitsinjovana amin'ny fahasairanana nateraky ny valanaretina. Dia manao veloma finaritra sy manona ny fiadanan'ny Tompo Jesoa amin'ny rehetra. Miraso hatrany fa ny fiainantsika dia eo ambany fitantan'Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Indreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarany. Izany no membonahitra mandrakizay. Amen. Eto am-pamaranana ry havana dia misaotra an'Andriamanitra izahay fa tena ny ainanay tany no hoe an Jesosy Kristy ny fiangonana. Izy no tompon'ny teny farany ary izy no mahatanteraka izay sitrapony. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa ny tondram-bavaka fa tena tsapanay sy renay ary ny ainanay fa tena misy olona marobe ny tondram-bavaka iny synodà lehibe iny. Dia tena hitanay maso ny valim-bavaka avy amin'ny Tompo. Dia isaorana ny Tompo, isaorana isika rehetra, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Noho ny toe-java-misy iainantsika eto amin'ny firenena ry havana vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus izay niteraka fahalafosan'ny fiainana, fahaverezana asa, tsy fahasalamana sy ny sara-pitsaboana rehetra nateraka izany dia nanapa-kevitra araka ny efa fantatsika ihany ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona fa hanao hetsika ho fanampiana ny olona tena sahirana eto amin'ny fiangonantsika dia fanomezana sy vola entimanana, izany hoe volana entana zany izay afaka atolontsika no atao amin'izany. Koa dia entanina isika dekona sy loholona hifanometanana amin'izany. Ny ezaka dia isy andihany anankiroa satria moa fantatsika fa efa ao anatin'ny fotoana fampidirana mpianatra sika izao dia izay no nahatonga an'ilay ezaka hoe asiana andihany anankiroa ka ny andihany voalohany dia ho tanterahana hatramin'ny alahady fa 12 ny volana septambra ho avy izao ho fanampiana ireo fianakaviana mampiditra mpianatra.
ka eo amin'ny 5 hetsy sy 2 tapitrisa ariary eo no tanjontsika amin'io andiany voalohany io. Ny atao amin'io dia anaovana pak fitaovam-pianarana zany ary izy vola ihany koa fandraisana anjara amin'ny sarapampidirana mpianatra. Azontsika ihany koa dia efa manao fanomezana akanjo omena ny mpianatra amin'izany. Ny andiany faharoa indray dia ho tanterahana hatramin'ny faran'ny volana septambra ka ho zaraina ihany amin'ireo fianakaviana tena sahirana. Eo dia azontsika atao daholo na vola na entana. Ny biraon'ny sokajy isan'isany, ny asa sosialy, ny tetika asa mendrika ary ny FKTZO dia afaka manome lisitra ireo olona izay tokony hisitraka an'izany. Isaorana manokana eto ny asa sosialy, ny tetika asa mendrika ary ny FKTZO amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fanatanterahana izany hetsika izany, ary indrindra misaotra atsika diakona sy loholona amin'ny fanomezan-tanana ataotsika. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Ohabolana toko 7/7/2020. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Manao fanentanana sy fampahafantarana ny tafika masina solontenan'ny AFF. Ny afa, ny VSK, ny STA, ny STK dia anjay ankizy sy tanora ary zatovo ny zoma sy sabotsy 9 sy 7 volana oktobra. Aloha hevitra amin'izany dia iza moa Jesosy. Tenin'Andriamanitra anakinana ny fampianarana dia nalaina tao amin'ny Jaona toko 2 tapany voalohany, manao hoe: o Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tanjona dia mba hahafantarany ankizy fa Jesosy Kristy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ankizy eo amin'ny 50 eo no antenaina ho tonga amin'izany. Ireo ankizy ireo dia misitsaka tapakila ihany koa amin'ny asa sosialy izay karakarain'ny AFF. Ny sabotsy hariva dia misy goûter izay ho zaraina amin'izy ireo ihany koa. Misy ny antso sy fanasana izay mba hanjaisan'izy ireo an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Koa manentana antsika mba hitondram-bavaka izany asa izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fanentanana ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao. Amin'izao vaninandrianantsika izao dia mikorotana ny tany. Misy safidrano, tadio, haitany, tanety-may, ny andro miovaova. Dia mbola eo ihany koa ny valana aretina sy ny areti-mifindra sy ny areti-mandoza maro isan-karazany, tsy mitsaha mitombo sady miova karazana. Tsarovy fa efa misy ihany koa izao ny pesta any amin'ny faritry ny Arivon'ny Mamy ka mila mitandrina. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia miteraka rarin-tsaina, tebiteby, aya, tahotra sy alahelo eo amintsika. Hita tany amin'ny tany mandroso izay nanao fikarohana fa namela takaitra na koa hoe séquelles ireny zavatra ireny toy ny dépression, ny anxiété ary ny trauma. Ny mahatonga an'ireny zavatra ireny dia ny tahotra hoe sao dia ho avy ny loza eo amin'ny fiainantsika na ny fahoriana, fa raha efa nitranga ihany koa ny loza dia matahotra ny iverenan'ireny zavatra ireny. Izay no mahatonga ny lohahevitra entiko eto androany hoe ahoana no hiatrehana olana sarobahana
toy ny valanaretina na koa hoe ahoana no hiatrehana olana tsy ahitana fanafana. Manana safidy ianao manoloana amin'izany. Amin'ny lafiny anankiray azonao atao tsara mijanona ao anatin'ny tahotra, izany hoe mikoropaka, taitaitra, mipenipenina, mivaraontsana na mitsoaka, dia hitondranao akaiza nefa izay. Ao anatin'izany misy tsy mivoaka ny trano intsony fa fatin'ny tahotra, dia hoaiza izany ianao, tsy mandroso ianao eo amin'ny fiainana. Misy ihany koa tsy mety atao vaksiny fa hoe misy puce ampidirina ao anatin'ny hoditra ao, dia ahoana ianao amin'izany. Ao ihany koa ny mangalatra manao vaksiny, betsaka loatra ilay vaksiny atao, dia misy koa mihinana fanafody amin'ny tsy fotoanany. Fa amin'ny lafiny anankiray koa nefa azontsika atao no miatrika an'ireny olana ireny amin'ny fitoniana. Ny zavatra voalohany tsy maintsy fantatrao dia ny fahoriana tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana. Ny fahoriana tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana. Voalaza izany ao anatin'ny Baiboly hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Rehefa ekenao fa tsy maintsy misy ny fahoriana na ny souffrance dia hainao kokoa no miatrika azy. Voalohany eo anatrehan'ny fahoriana dia ataovy izay tokony atao. Ohatra, ataovy izany ny vaksiny satria izay no tokony atao ary izay ny fandaminana. Eo anatrehan'izay nefa matahotra ny olona hoe sode, nefa ny tsara ho fantatra dia izao, efa nisy hatramin'ny ela ny vaksiny ary tsy maintsy misy indraindray olona tsy mahazaka, ary tsy maintsy misy indraindray effet secondaire, tsy maintsy misy indraindray fahafatesana. Fa raha manam-pinoana ianao ka tena miseho anao ho mpivavaka dia tsarovy fa misy teny koa ao anatin'ny Baiboly izany milaza hoe na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Izany hoe tsy hiatra aminao izany rehetrarehetra ono sy sode izany na marina na diso. Izay izany ilay hoe atao izay tokony atao, ary koa tohizana ny fepetra rehetrarehetra ara-pahasalamana, ny fiarovana, ny fahadiovana sy ny fanajana ny hafa. Izany rehetrarehetra izany efa fantatritsika daholo angambany, efa lazaina ombeny. Fa ny mba fanampiny kely varaventy entiko androany dia hoe mila fantatritsika ho antsika mpivavaka ny antony ireny sedra sy fitsapana rehetra sy korotana eo amin'ny fiainantsika ireny. Inona no zava-miafina ao ambadiky ny fitsapana? Inona ny hevitr'Andriamanitra? Inona no tokony hiova eo amintsika? Izany hoe il faut faire du sens. Mila fantatritsika fa eo amin'ny fiainana ny ampianarana dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanadinana na fitsapam-pahaizana na épreuve. Raha tsy izany ianao dia tsy mahazo diplôma na hoe marika-pasitrahana na hoe valisoa na zavatra ohatrohatran'izany. Ao anatin'izao korotana izao izany dia hoe mila manontany tentsika hoe inona ny antony, inona ny mety ho marim-pakasitrahana azontsika, mety mialehibe eo amin'ny finoantsika, mety mihatsara endrika kokoa eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra, mety ho tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra izay sady tsara no akasitrahany ka miteraka fiadanam-po, filaminan-tsaina ary fifaliana. Ho anao manokana ary izany inona ny anton'izao korotana kely eo amin'ny fiainanao ao izao, samy manana ny anazy tsirairay ankoatra amin'ny valanaretina? Asa mety misy toetranao mila hovaina angambany, mety mila mianatra faharetana angambany, na mety ho mila tefena ny toetra. Dia izao ary mba tsarovy ao amin'ny petera voalohany toko 5:10. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatateraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Tsy maintsy ho tafavoaka mpandresy izany ao anatin'ny fahoriana na ny souffrance. Aza matahotra souffrance, aza matahotra fahafatesana.
hiaraka hivavaka arytsika. Jesosy, anaty torimaso mamy isetony ny fanahiko, no indro ianao ho tamy amafy reny ahiahiko. Raha ho avy koa ny farany, mbola hiandrandra fifaliana, no teninao manampy-tamby no aro mafy ifikirana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo. Izany telo toko mamasana andro ny fiainana kristianina izany ry havako. Teny fampahirezana, fa teny fampirenana no fampiaravantsika no tahin'ny Tompo mahatratra zao anio zao. Dia manasa ihany ianareo namonjy synode lehibe ry havako, mba mitsangana aloha fa raha inasoa nareo nandeha dia tokony mbarabaina koa nareo tonga soa, mba mitsangana nareo fa te izy avy eo reo nareo dia miaraba nareo zay tonga soa. Maro zay feo reny enina tany maro be, fa izay taty dia nivavaka mafy. Dia saorana ny Tompo ny valim-bavaka nomeny, saorana ny Tompo ny fanatrehanareo takan'izao. Dia taky ny rarena soa anareo tamin'ny andeha, miarabana ianareo koa tonga soa. Tompo mandrakariva eo ombanareo sy tantanareo fa didy lehibe sady masina ny antsoan'ny Tompo anao. Dia tekintsika revana maraka amin'ny fiarabantsika azy ireo. Afaka mipetraka ianareo. Izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny koa ry havana no ifampahirezantsika, satria maro ny adidy, maro ny andraikitra izay efa enitsika nambara tamin'ny raharaham-piangonana teo. Amin'ny maha-olombelona no fomandra, indrindra amin'izao fotoana ny fahasairanana izao, dia lasa ihany ny eritreritra hoe ahoana moa ny avitanan'izany rehetra izany. Fa ny Tompo anefa fa nilaza fa momba antsika izy, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Na misy fisentona, na misy fifaliana, baiko ny Tompo dia hoe mifalia, mivavah ary misaotra. Dia izy tokoa ny enomba antsika, azahoantsika mahantanteraka izay rehetra tandrifa antsika tamin'izay rehetra nambara teo. Amin'ity an'ity koa ry havana misy avantsika izay ao anatin'ny fahoriana, rehefa mifarana amin'ny fanompoam-pivavahana dia hamangy sy hampahery azy tsika, satria izany ny fiainantsika pino. Misy ny fifaliana, misy ny fisetona, dia mifampahery mandrakarivotsika, tsy ny sarotra na ny sakana akory ny nakanantsika tsy hivavaka sy hanao asa soa ho voninahitra ny tompontsika. Ny faharoa ry havana dia jery ny endrikareo avy aty ambony aty azo ao dia ny akamaroana loatra ny bronzier izany daholo. Dia arabaina koa nareo tonga soa eto Ambavahadimitafo ry havana, fa nisy fotoana ohatrany somary vitsivitsy ihany teto, isaorana ny Tompo fa maro ray isika tamin'ity anio ity. Miraha soa anareo tonga soa, dia miraha soa atsika izay mbola andeha ihany hiala sasatra moa izany, satria misy ihany koa ny andeha hiala sasatra manomboka anio, isan'izany ny havanareo. Izay mianakavy kely no andefa ny Tompo miaraka amintsika mandrakariva, dia mifampivavaka tsika. Raha misy ny manahirana, pastera no miala sasatra fa ny telefônina tsy miala sasatra mihitsy. Dia afaka mifampiantotsika, afaka mifampaheritsika, afaka mifampivavaka mandrakariva amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny fiainantsika. Dia miraha soa atsika rehetra mandrakariva ry havana, eo am-pijoroana vavolombelon'ny Tompo, eo am-panatanterahana indrindra ireo adidy sy andraikitra izay antsoan'ny Tompo atsika. Fa nio ihany koa araka ny efa nambara dia hitsodrano sy raha soa amin'ny pastera Randena Solo Elenatsika, rehefa avy eo moa izany fa mbola tsy izao aloha. Fa araka ny efa nampitaina tamintsika ny rakitra faharoa amin'ity anio ity dia anjara biriky tsika. Tsika tsy ho tonga any amin'ny fiangonana misy azy volazaina moa ilay fiangonana, tsy ho an'ny daholo sika, fa anjara biriky tsika kosa fanohanana antsika azy amin'izany rakitra faharoa amin'ity anio ity. Dia manentana antsika ry havana, ataovy izay azo ny tananao atao mba ho voninahitr'Andriamanitra sy fanohanana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Mpanompon'Andriamanitra nahazo fitahina tamin'Andriamanitra ry havana ka manatanteraka rakim-pisaorana amin'izao anio izao. Saorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Saorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahin'ny rehetra. Mpanompon'Andriamanitra manatanteraka rakim-pisaorana vola 7 ariary, ny 4 ariary ho an'ny tetikasa mendrika, ary ny 3 ariary kosa ho an'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Rakim-pisaorana tamin'ny nahavitana soamatsara ny fitsofan'ny ranon'ny trano tamin'ny fahasoavana rehetra avy amin'izy Tompo Andriamanitra. Misaora amin'ny zavatra rehetra, mangataka vavaka izay atao anatin'ny vavaka fangatahana, ary ny hira fiarana fanampy amin'ny 520 kosa dia tanterahantsika ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra
anaovantsika izany. Mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana manolotra vola 4 alina sy 2 hetsy ariary ny 4 alina dia ho an'ny fiangonana miara-mandroso FJKM Isoavina, ny 3 alina ho an'ny pasteur Alain, ny 3 alina ho an'ny pasteur Mpanampy. Dia ho an'Andriamanitra iavana ny voninahitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny fanahy masina kosa ombantsika rehetra azahoantsika mahantanteraka izay tandrifantsika ho voninahitry ny Tompo Andriamanitsika. Efa nandre ny asan'Andriamanitra sika riavana. Matoa ampitain'Andriamanitra amintsika ireny asa ireny dia misy adidy, misy andraikitra andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana aritsika anehoantsika izany amin'ny endrikita maso amin'ny alalan'ny rakitra izany. Ny firana fanampiny 520 no ataontsika eo am-panatanterahana ny rakitra ary tsarovy avako. Fa ilay Andriamanitra nitahantsika dia manome anao safidy sy fahalalahana. Kanefa tadidio tsara fa izay manome am-pifaliana izany tian'Andriamanitra. Ka samy manao arak'izay nitarihan'ny fanahintsika riavana ao anatin'izany rakitra izany.
Hiara-mitsangana ianareo ry havako. Andeha isika iombana amin'ny vavaka anolotra izao rakitra izao an'Andriamanitra sy ny asany, ary anavoandray makandray ny fanoratenantsika anompy sy anome voninahitra ny tompontsika. Hivavaka isika. Misaotra indrindra Tompo fa isan'izay nantsonao zahay hiara-miasa aminao amin'ireo asa marobe izay andrahanao ny fiangonana. Koa indreto Tompo, atolotray izao rakitra izao enti-manana ireny asa ireny, koa ambino amin'izay rehetra ampiasana azy, fa tsy ny vola ihany Tompo no atolotra ianao, fa ny tenanay mihitsy ho mpiara-miasa, ho iraka ao, ho vavolombelonao manerana an'izao tontolo izao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havako. Anomana ny foamam-panahy isika ry havako, ankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny voankazo mamy no mialoha izany rehetra izany. Aorianan'ny voankazo mamy dia ny firana fanampany fahaefatra andinin'ny faharoa mialoha ny vavaka sy ny famakiana soratra masina. Ny 370 kosa mialohan'ny afatro ny Tompo amin'ity anio ity, ary aorianan'ny afatro ny Tompo kosa no hanao anjara hery ireo tanora zanantsika ao amin'ny ama izay manatanteraka vokatra amin'izao anio izao. Falimeraba atsika zatovo ankizy tanora nahatratra izao alahady izao, manasa atsika hitsangana. Ataontsika ny hira valo sy valonjato dia avy eo mivavaka. Hira valo sy valonjato, safady. Misaotranao tokoa zahay ry Jesosy tianay, mbola nomenao an'izao fotoana ny voankazo mamy izao. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanokatra ny sofinay, mba hanokatra ny fonay, ahafahanay miaino ny teninao. Dia ho tena fiainanay tokoa ny teninao Tompo raha azonay tsara. Dia ankasitrahanay anao indrindra Tompo ny mbola nanomezanao anay ankizy zatovo marobe ohatran'izao. Atao vonina izahay amin'ny asa tsara izay atsoinao anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Afaka mipetraka isika. Ie, tantara kely eo amin'ny baiboly indray no entina aminareo amin'ity androany ity. Fa zao kosa rehefa manontany eny anelanelany eny dia mamalonareo hoe eny na tsy. Enoy ary ange Jesosy raika izy dia zanak'Andriamanitra. Manaiky amin'izany ve aloha nareo e? Nidina tetỳ an-tany izy ary nakatareo olona. Nazoto mivavaka izy ary natao batisa koa. Fa tamin'izy natao batisa dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina dia nidina teo amin'i Jesosy toy ny voromailala.
avy eo nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako ianao ny sitrako arakareo tsara ve le tantara kely fa isika ihany koa dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra toa an' Jesosy inona ary ny atao voalohany satria Jesosy le ho alaintsika taga dia mila mino azy isika faharoa mila atao batisa isika satria amin'izay fotoan'izay no andraisantsika ny fanahy masina toa an'ilay an' Jesosy teo rehefa natao batisa izy dia nidina ilay fanahy masina dia rehefa mandray ny fanahy masina tsika dia tonga zanak'Andriamanitra ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia voavonjy misy ety aloha ety dia akamaty kely ihany amin'izay ho tsenjerintsika rehefa avy eo ndao arany vakiana ao aorianany telo isa nareo aiza ary ny ahitantsika an'izay tenin'Andriamanitra izay andeha sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny marka toko 6:12 ny 5:12 tapany voalohany mora tadidy kely marka 16:16 hita ve vakiana mafy be arany isa 2 3 aiza misy anazy eny tompo ampiary veny hoe mino fotsiny le fanontaniana hoe enina tsy ozy izy le avaly fa mila atao ina koa zany eny tompoko ndeha hitsangana isika dia averintsika
Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Satranao izay fa manana tombonandro andre indray ny teninao. Ko hazavao ny fonay sy ny sainay ka fienoa ny fananao masina izahay hatakarinay ny hevi-dalina voarakitra ho amin'ny teninao izay tena sarobidy aminay tokoa. Ny fanahinao masina no ialohanay. Ao ireo hamaky ny soratra masina. Ao ny mpanomponao izay nirainao hitondra ny hafatra ary indrindra izahay vahoakanao izay ampefany ny teninao rehetra ka tena ho tafapaka ao am-ponay izay mandrehany izany ary ho fanitsiana ny lalanay tokoa. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky sy iain'ny tenin'ny soratra masina sika tompo. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis na fiandohana azafady. Raisitsika amin'ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Genesis toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa samy nahita dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina amin'ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary izao ny fanekeko amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay ho tandremanareo. Ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, dia ho forany ianareo. Ary ho famantarana ny fanekeko, ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka havalony eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny ombokely, na izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny ombokelinao sy izay novidinao vola. Ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo, ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola noforana, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Efa mivadika amin'ny fanekeko izy. Filazantsara nosoratan'i Lioka. Lioka toko fahatelo andininy faha-raika amby roapolo sy ny andininy faharoa amby roapolo. Lioka toko fahatelo andininy faha-raika amby roapolo sy ny andininy faharoa amby roapolo. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandray ny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jetilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandray azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: moa misy olona mahazo mandrara ny rano sy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina takatsika koa, dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatany ireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy. Ray masinao, manamasenana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ny fanahy masina izay nidina tao amin'ny Jesoa tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy ny riavako. Izany fanahy masina izany koa no hiasa mahery aty am-potsika rehetra, ka tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra izay norenesitsika teo sy mbola ho hazavaina amintsika ankehitriny, ahasoa sy ahatsara ny fiainantsika izay rehetra mifanojo amintsika izany. Miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa, izany no lohahevitra amin'izao volana septambra izao. Koa ao anatin'izany indrindra ny tenin'Andriamanitra ifampaherizantsika an'io dia atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 3 ka ny 9:20 sy ny 2:20. Lioka 3 2:20 dia ilay batisan'i Jesoa Kristy izany. Ity am-piandohana riavana dia misy karazana fanontaniana vitsivitsy izay mba tiako hifampizarana amintsika. Ho anao zao riavako, inona ny tena zavatra nanamarika anao tamin'ity taona 2022 ity? Inona ny tena nanamarika? Ary inona koa ny zavatra hitanao fa tena marika ny Maria eto amin'ity zao tontolo zao ity tamin'ity taona 2022 ity? Inona ny zavatra nisongadina? Inona ny tena zava-dehibe? Inona ohatra? Mba samy milaza tsika. Izay mihitsy, ao zao vokatra ny Covid-19, ny resaka vaksiny, zao anisan'ny zavatra tena nivoizina tamin'ity taona ity. Ary indrindra rehefa miteny vokatra ny Covid sika dia misy resaka fahoriana ao zany, misy resaka aretina ao zany, misy resaka fantrana ao. Fa ankoatran'ny valan'aretina Covid-19, inona koa ny nanamarika an'ity taona ity? Eto Madagasikara moa zany ny sinota fa manerana an'izao tontolo zao dia resahantsika. Fa marina io teto Madagasikara nisy ny sinotantsika eto Ambavahadimitafo mba nisy koa ny fetim-bokatra fa mba zay mbola antsika amin'izao tontolo zao zany. Inona ihany koa? Efa nolazainy ny avantsika rehetrarehetra ny fandimby teo zany, na tany amin'ny voankazo zany, na tany amin'ny 10 minitra ny fahasalamana. Tondra-drano, ahitany resaka changement climatique. Inona ihany koa nanamarika an'izao tontolo zao? Tanety mampiseto daholo zany mbala zao zavatra tsy mampiseto indray. Inona ny tena zava-dehibe naneran-tany? Mbô tsy mampiseto? Ataovy mafimafy any ambony rihana fa tsy henoko tsara. Eny neto Madagasikara ny tapitra ny amihena ara-pahasalamana fa manerana an'izao tontolo zao vao mankara tena mbola mida amihena mihitsy. Anisan'ny zavatra tena mba nafinaritra kosa riavana nanerana an'izao tontolo zao. Nareo ve tsy manatsiaro an'izany? Ve tanteraka ihany ny Jeux olympiques ohatra? Zavatra mamafy. Nareo vahina any aminay manjombona foana mba sokafa any le varavarankely mba misy mazavy. Aza dia le matroka foana ny sokafanao mba sokafa any le misy nisy ny Jeux olympiques. Lalao olympique manerana an'izao tontolo zao ary raha malagasy koa mba nandray anjara tamin'izany. Mbola hitondray meday tsika ny andray androany fa hatreto aloha tsika mba nandray anjara aloha. Anisan'ny lalao lehibe maneran-tany riavana izany Jeux olympiques zany. Ary raha vao miresaka Jeux olympiques tsika, inona mba anisan'ny mba tena fahantsatsahatena tena malaza ao anatin'izany Jeux olympiques zany? Baolina hoy ny sasany. Inona ihany koa? Fa misy tena mbola malaza noho ny baolina. Tato ny laza azy, hazakazaka. Zany tena malaza raha vao resaka Jeux olympiques zany. Iza ny olona mery mandiriry eto amin'izao tontolo zao? L'homme le plus rapide du monde. Iza hoy nareo? Manaraka ny Jeux olympiques nareo, iza ny tena mery miazakazaka indrindra, aingana indrindra? Usain Bolt zany efa pejy hafa zany a. Efa hafa tamin'ity a. Iza? Misy mijery fa tsy mitadidy a. Ingany hoe soratra masina tsy ataontsika takan'izany hoe enona fotsiny fa tsy tadidy. Ny olona aingam-pandeha indrindra eto amin'izao tontolo zao riavana tamin'ity taona ity dia zany Marcel Jacobs zany, teratany italiana io. Navita ny 100 metatra izy tao anatin'ny 6 segondra sy 20 pahazatony. Za aloha mbola lavitra be raha izany manao an'izany. Zany ny olona aingana indrindra
raha vao miresaka hoe lalao olympique tsika dia niresakazakazaka zany fa misy koa vao miresaka lalao olympique tsika dia hoe iza koa ny firenena aingam-pandendrindra manerana an'izao tontolo zao teo zany olona tokana dia Marcel Jacobs fa iza indray ny firenena aingana indrindra manerana an'izao tontolo zao ataovy mafy hoe ohatranisan'ny tenta ny tsika afrikanina zany tsika ndray tsy le miery mandeha indrindra fa tsika le mataty rythme indrindra any amin'le marathon zany le tsika fa raha ny amin'le aingam-pandeha indrindra somary mbola tsy tsika iny aloha ny sinoa koa manao zay ataony mihitsy fa ny sinoa koa ohatra mitovitovy ny afrikanina any amin'le endurance izy ny tena mamelo mafy fa iza ny tena firenena aingam-pandeha indrindra anisan'ny sport malaza mantsy raha vao jeux olympique zany dia na ny 100 mètres zany na ny course relais iza ny firenena atao anatin'ny course relais aingam-pandeha indrindra jamaïcanina ho ny sasany ekenareo ve zany iza ary amerikanina ozy ny sasany iza manakena zany bekitany zany kozy ny sasany efa nivadika ny pejy riavana tamin'ity taony ity fa ny firenena aingam-pandeha indrindra manerana an'izao tontolo zao dia ny italianina tsy malagasy aloha ka ny italianina course relais nahazo ny médaille volamena tany Tokyo dia ny italianina course relais inony zany course relais zany azakazaka iarahana ekipa anankiray olona efatra dia misy lay baton na témoin kely ifanoloran'izy ireo amin'izany azakazaka zany ilay 100 metatra olo tokana zany dia olona anankiray ihany manao zay tongavany eny amin'ny arrivé fa ny course relais dia course équipe zany misy olona maromaro miaraka aminy dia tahaka ny course relais ihany koa riavako ny zavatra mitranga tamin'ny jaona mpanao batisa sy Jesoa ahoana ho ianareo inona ny pista ezaka zany zao tontolo zao inona ny ekipany zareo fanjakan'Andriamanitra inona le baton na témoin fanolorana mission ho famonjena an'izao tontolo zao iza nandeha voalohany teny amin'ny départ ny atao anaty soratra masina aloha zany no tenenitsika jaona no nandeha voalohany lasa jaona miazakazaka mitondra ny témoin famonjena zao tontolo zao ao anatin'ny ekipa ray izy Jesoa tonga teo amin'ny fotoana nanaovana batisany Jesoa nampitainy tany amin'ny Jesoa ny témoin neny jaona zany miazakazaka ny tapotra teo amin'ny Jesoa neny Jesoa kosa amin'ny maha-olombelona azy sady zanak'Andriamanitra dia nanomboka teo amin'ny batisa kosa mandrapa tonga azy maty teo ambony azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ekipa ray ihany izy ireo ekipa ny fanjakan'ny lanitra lay témoin ny fanolorany dia le mission famonjeny zao tontolo zao ny farana tamin'ny batisany Jesoa neny jaona ary neny Jesoa kosa netomboka teo ny asa izay nataony teto tany ho famonjena izao tontolo zao ity kiondalany azakazaka relais nataony jaona sy Jesoa teriavana no tenin'Andriamanitra ifampaherezatsika amin'ity anio ity dia ny batisany Jesoa izany zay nataony jaona misy fanontaniana roa ravana zay mipetraka rehefa mamaky sy mandinika tsara nyity batisany Jesoa ty tsika ny fanontaniana voalohany dia ny hoe fa maninona i Jesoa no atao batisa be dia be ny olona manontany an'izany vao nivoaka mihitsy ny perikopa vao namaky ny perikopa fa maninona Jesoa no atao batisa fatatsika riavana fa eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao Jesoa Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia tonga nofo ary zany nankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny krismasy zany hoe Jesoa Kristy eto zany dia sady Andriamanitra no olombelona anisan'ny zavatra ny adina hevitra fahizay mantsy avany zany hoe aiza misy an'izany Andriamanitra ho atao batisa zany fa dia eto dia mazava tsara fa Jesoa Kristy dia sady olombelona no Andriamanitra olombelona izy satria natera be hivavy Andriamanitra kosa izy satria ny fanahin'Andriamanitra no nampisy an'izany Jesoa izany tamin'izany fotoana izany riavana dia nisy antsoavo lehibe izay nataony jaona mpanao batisa inona no nataony
nanao antsoavy izy manerana ny Jodia, manerana ny Galilia, hoe avita olana rehetra atao batisa. Fa alohan'izany dia mibebaa aloha satria batisan'ny fibebahana no ataoko hoy Jaona. Ny olona mpanota mibebaka no ataony Jaona batisa. Ary dia gaga tokoa ny olona hoe fa angaha ty Jesosy ty mpanota e, fa angaha izy mpanota no atao batisa. Dia nivaliny ray havana dia hoe tsy mpanota i Jesosy, na dia sady olombelona ary izy no zanak'Andriamanitra, tsy mpanota Jesosy. Ary raha mijery amin'ny filazany tsara araka ny Matio ary sika 7:7-20 Matio indray miresaka ny batisan'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy atao batisa dia tena no laviny Jaona mihitsy, za tsy mendrika anao batisa anao akory, tsy mendrika mahany fiekapa anao akory ary aho Jaona. Dia hoy Jesosy taminy hoe ekeo ihany aloha ankehitriny mba hatateraka ny fahamarinana. Inona moa ry avako ilay fahamarinana? Ilay fahamarinana dia tsy inona fa ilay plan n'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Zay zany ny valiny. Nanaiky atao batisa Jesosy, tsy hoe mpanota akory izy ka mila mibebaka, fa efa tao anatin'ny plan n'Andriamanitra izany ka dia nekeny Jesosy. Ary ny tena zavatra mahagaga ry havana dia izao, rehefa nanao antsoavy Jaona mpanao batisa dia nirohotra daholo ny olona. Ary ny olona moa rehefa mirohotra tsy ary mitovy ny ao an-dohany. Misy ny olona nareny antso ny batisa ny fibebahana dia tonga mba ho atao batisa, misy ny tonga hijerijery, fa misy ny tonga kosa anakiana. Azakaka ianao sao dia verinao fa amin'izao fotoana izao ihany misy an'izany, misy tonga mijerijery, misy miasa, misy manakiana, fa efa hatramin'ny andro Jesosy dia misy tahaka an'izany. Dia nisy tonga teo amin'ny batisa ny Jaona atao batisa, misy hijerijery, misy miandrikendry-toana sy manakiana fotsiny izany batisa izany, niaraka tamin'ireny vahoaka marobe nirodorodo reny koa hiavako Jesosy. Dia gaga ianao ngambany hoe fa ahoana ary Jesosy manara-dreny Ramsalama zany, fa manina izy tsy natao batisa amin'ny tokana mihitsy, atao tamin'ny fomba hafa mihitsy, fa manina izy niaraka tamin'ny vahoaka rehetrarehetra natao batisa. Nekeny Jesosy avokoa zany ry havako, satria teany ao ny Tompoandriamanitra, fa le Andriamanitra mihitsy no manome fiombonana, teany ao solidarité amintsika olombelona mpanota izy, na dia tsy kasihanotary zany Andriamanitra. Zany no zava-dehibe ao anatin'ny batisan'i Jesosy ry havako. Andriamanitra maneo fiombonana, Andriamanitra lay avy petraka, lay ivafijery manaiky hidina hiaraka amin'ny zanak'olombelona hiara-dalana, andray le fahasoavan-dehibe dia ny batisa izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, lay fahamarinan'ny batisa nekeny Jesosy dia ny fahatanterahany famonjena izay kasain'Andriamanitra atao eto amin'izao tontolo izao. Ny batisan'i Jesosy ry havana dia maneho fa mizotra araky ny sorodalan'Andriamanitra ny famonjena n'izao tontolo izao. Rehefa natao batisa Jesosy, na rehefa mahita olona atao batisa ianao koa dia tsaroa fa iny ilay milaza hoe mizotra amin'ny lalana tokony ho izy ny famonjena an'izao tontolo izao. Fa ny batisan'i Jesosy ihany koa dia marika fa tanteraka ny lalàna sy ny mpaminany izay voambara tany amin'ny testameta taloha. Zany ry havana ny zava-dehibe ka nanekeny Jesosy mba ho atao batisa. Fa ho asy ianao ry havako, midika inona amiko sy midika inona aminao, zany ny batisan'i Jesosy zany. Antso lehibe ho atsika ry havana zany, indrindra fa isika vita batisa, antso lehibe ho atsika izany. Tena mira zotra tokoa ve amin'ny programan'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao, indrindra fa isika vita batisa ity, satria zany ny batisa fanamarihana fa mira zotra miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny programam-pamonjen'Andriamanitra ny fisiko sy ny fisinao, ny fisitsika ary ny fisin'ny fiangonana. Ary tsaroa fa ao anatin'ireny batisa ireny, indrindra fa ny batisa n'ireny taranakitsika ireny dia misy fanekena izay nataontsika. Vitatsika ve ireny fanekena izay natao tamin'ny batisa ireny. Ndray mandeha ry havana, nisy mpanompon'Andriamanitra ray filohana
sampana tanora kristianina izy tao anatina synodam-paritany ray. Dia nisy ray aman-dreny nanantona azy dia zao nolazainy, président mba teneny kely ny zanako, zanany io fa tena maditra mihitsy ary tsy izy ihany ny maditra fa marobe ny tanora maditra tahaka azy. Dia ho le président, zany ve ny zava-misy avy tsika ambavaka aloha, fa ny faharoa dia zao, ono ray aman-dreny, mbola tadidinao ve ny fanekena nataonao tamin'ny batisan'io tanora zanakao io? Ka tsy hita mo président fa be dia be mo ny zavatra atao moko rehefa tamin'izy mbola kely natao baty. Dia ho le président ny tano, nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra ianao, raha tsy nitanterahanao ny fanekena nataonao, ozinao anao zany, fa raha vitanao zany dia fitahinao anao. Fa ny tanora amin'ny mahatanora azy tahakasy ianao tsy maintsy mba mivilambilana eny izy indraindray. Fa ny tanora nampitaina ny sotoavina kristianina indrindra fa ny sotoavin'ny batisa na mivilambilana ary izy rehefa narinao izy dia mandeha mahitsy. Fa raha sanatria tsy nampitainao aminy kosa zany, anaranao izy fa hotrongisiny ianao. Dia zay no mahatonga anao hiteny hoe maditra izy. Ry avako malalao amin'ny tompo mampieritreritra tokoa ry havana, fa ndraindray tsika mieritreritra ny batisa ho fombafomba. Ka atao batisa ny zanaka ranonako ny akomba andeha ataoko. Tsy dia misy maharatsy an'izany aloha amin'ny lafiny ray. Samy anao ihany ve tsy aloha atao batisa tsy atao zavatra hafa. Kanefa mampieritreritra ry havana, mira zotra tokoa ve amin'ny planin'Andriamanitra ny zotra ny fiainanao, ny fiainan'ny ankonanao, vitanao ve ny fanekena izay nataonao teo anatin'Andriamanitra? Raha mbola tsy vita, tanteraho zany. Raha tsy tadidy, jerevo le sertifikan'ny batisa rehefa tonga any an-trano any. Fa voarakitra ho avokoa ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainan'io zanakao io izay natolotra ao ho atao batisa. Ry havako malalao amin'ny tompo, tsaro fa teaneo zava-mahagaga aminao ny tompo. Inona izay le zava-mahagaga zay? Na inona fisentonao eto amin'ity tany fandalovana ity, na inona fahombiazanao eto amin'ity tany fandalovana ity, tsarovy. Fa te hanatanteraka ny programany aminao ny tompoandriamanitra, tiany loatra ianao, azakivy ianao amin'ny fiainanao, fa zavarindraninona ihany koa amin'izay mety fahombiazanao, fa fataro inona ny programa tian'Andriamanitra atao aminao. Mira zotra tsove amin'ny programan'Andriamanitra ny programanao sy ny fiainanao. Faneny Jesosy Kristy avana rehefa anao atao batisa izy dia fanehoana retany ren-danitra fa mandeha amin'ny tokony ho izy ny programan'Andriamanitra ho famonjen'izao tontolo izao. Fanontaniana faharoa avana dia izao, inona ary ny vokatra ny batisan'i Jesosy ankoatran'izay nambara zay eo amin'ny fiainantsika? Inona ny vokatra ny batisan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika? Dia verentsika vakina aloha ilay tenin'Andriamanitra. Indiny ny faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Ary efa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Zany zava-mahagaga rehetrarehetra izany, inona ny fiantraikan'izany amin'ny fiainako? Na izaho atao tranon'Andriamanitra zany, na ianao any tokantrano izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao zany, misy vokany aminao ve ny batisan'i Jesosy? Misy akony aminao ve zany batisan'i Jesosy izany? Fatatsika ry havana fa anisan'ny singa ampiasaina ao anatin'ny batisa dia ny rano. Ary efa nambarany avantsika maro teo fa ny rano dia sady mamelona no mamono. Zay fanaraka tsara tsika, ny rano rehefa sotrona sy ampiasaina amin'ny tokony ilana azy dia mamelona, fa ny rano kosa rehefa mihoatra ny tokony ilana azy dia mamono. Zany re nitondra drano maro samihafa ireny. Ary fatatsika ry havana fa ny batisa kristianina dia fanehoana fa levona ny fahotana sy noho ny rano, fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay maty atsika, lay nitondra ny heretitsika, lay nitondra ny fahotantsika teo ambony azo fijaliana. Fa ny batisa ihany koa dia manambara fahavelomana ihany koa ny Kristy rehefa
nitsangana tamin'ny maty izy ka nandresy ny fahafatesana. Zany ry havana no dikan'ny batisa amintsika kristianina. Ko reo seho rehetrarehetra sokatra ny lanitra, nidina ny fanahy masina tahaka ny voromailany, ny tenin'ny ray tany an-danitra any, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ireny seho rehetrarehetra amin'ny batisa ireny no antoka ny amin'ny famonjena tsy misy to azy. Ireny seho rehetrarehetra ireny no garanti fa mandeha amin'ny tokony izy ny famonjena, ary misitraka ny famonjena isika raha raisitsika amin'ny finoana izany. Koa ny batisa ry havana dia manamafy zany fahavelomana sy fiainam-baovao zany ho an'ny mpanota amin'ny bebaka sy miorina amin'ny finoana. Misokatra ny lanitra, mifandray ao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra sy isika olombelona. Midina ny fanahy masina, maneho fa tsy amin'ny herin'olombelona, tsy amin'ny tanjakarabola na tanjakara-pahasalamana na tanjakara-pahalalana no anatanterahana ny famonjeny zao tontolo zao, fa amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina. Fitarian'ny fanahy masina, fa tsy hoe fanahy masina tariana akory, fa ny fanahy masina no mitarika, ary zay tarian'ny fanahy masina no izoran'ny famonjena. Zany ny dikan'ilay fanahy masina ny latsaka teo amin'ny Jesosy. Ary ny fahatelo teo feon'Andriamanitra ray, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Fampahafantarana zany ry havana, fa fanehoana fifandraisana akaiky tena intime eo amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izany. Ireo rehetrarehetra ireo ry havana, ilay antsoina hoe batisa kristianina, batisa trinitaire, Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, fa izany no anatanterahetsika ny batisa ny Jesosy Kristy. Ko reo seho rehetrarehetra ireo no garanti fa mizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny planin'Andriamanitra ny famonjena izao tontolo zao. Ireo seho ireo no antoka fa manomboka ny fampihavanana n'izao tontolo zao amin'Andriamanitra izay totosa tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana sy ny tsanganany tamin'ny maty. Koa noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy zany famonjeny zany, dia azosika raisina izany famonjeny zany, azosika ivelomana zany famonjeny zany eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Raha tsorona dia zao, olom-baovonjy ianao, olom-baovonjy aho, olom-baovonjy isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy, noho ny amin'ny batisany Kristy, ilay tao Jordany, fa indrindra ilay fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny toerany maty. Indray maka ry havana tany amina fiangonana anankiray, fanao ny fiangonana io dia ny olona rehetra izay atao batisa dia tsy maintsy olon-dehibe, ary ny olona rehetra izay atao batisa dia any anaty ranobe. Dia nanao antsoavo an-gazety, amin'ny fampelezam-peo, havida olo izay rehetra teo atao batisa andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tonga tao daholo ny olona marobe tahaka ny tranga tany Jordany. Misy taony resy lahatra, misy taony salasala, misy taony tsy resy lahatra mihitsy, fa dia mba tonga teo avokoa. Dia nifampiresaky reto olona mirahavavy izay mpivavaka amina fiangonana kristianina, izay tsy tahaka ny fanao tamin'ity fiangonana ity ny fanao rehefa manao batisa any amin'ny fiangonana. Dia zao ny resaka izy mirahavavy. Tena mba mety kosa zao batisa zao, miantso pastera eo ny eo, tonga dia avy hatrany dia mitsoboka ao anaty rano, vita amin'ny batisa, azo ny sertifika, tonga dia mandray mifanasany tompo. Zany dia tena fahasoavana spida ho izy. Fa maninona ianao manao an'izany ho ty le rahavaviny anankiray? Fa maninona ianao mitenda, fa manahoana ny any amin'ny fiangonantsika? Ka ny any amin'ny fiangonantsika tsy maintsy mbola miaona amin'ny pastera aloha, mbola manao dinidinika aloha. Avy eo rehefa vita ny dinidinika, mbola misy fiomanana kely aloha, zay vao tanterahana ny batisa. Ka nolena loza ho izy,
mandra-pavita an'izany rehetrarehetra mangatsika ihany ny fo ao anatinao ao dia hoy tele raha vaviny ny tena tianao ve zany dia tahaka ny atao ohatry ny eny an-tsena ahoana zany eny an-tsena zany eny amin'ilay misy mivarotra friperie avia fa ato misy tahaka an'izao enareo mbola mandendehendra madama aviva ty nge tena tsara avy tonga dia mahazo mandray zao efa mame vola tahaka an'izao zany ve ny tianao izy dia avako malalo amin'ny tompo misy tokoa ny olona mandray andravony ihany tahaka nyity vehivavy anankiray ty ny amin'ny batisan'i Jesosy Kristy sy ny amin'ny batisa mihitsy everiny fa ny rano ny zava-dehibe everiny fa le hafanampony miemponempona ny zava-dehibe zay tsy voatery ho ratsy kory kanefa tsy ampy zany fa raha manaraka tsara ny batisan'i Jesosy tsika eto ny tena zava-dehibe dia lay finoana fibebahana eo ambany fitarian'ny fanahy masina koa zao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia mampahatsiaro anao na dia indraindray ara misy mandona anao any ambadibadika any ary rehefa dominy ianao dia tairiny hoe fa ianao ve voavonjy raha tsy mbola voavonjy ianao na mbola misalasala avety aminay fa ty misy famonjeny dia anao dia misalasala tokoa mona tokoa moa zany za tokoa ve voavonjy ty zanako tika tokoa ve voavonjy ka la sertifika amin'ny batisa raha tsy hitako tsony zay nasiko azy dia avako malalo amin'ny tompo tsy ny abetsahan'ny rano ny mahabatisa ny batisa tsy ny fiemponempony fo ny mahabatisa ny mahabatisa fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay nifandray tamin'ny ray lay nirotsahan'ny fanahy masina ka nisokafany lanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay maty teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty lay nitondra ny fahotantsika rehetra lay nandevona ny fahotako sy ny fahotanao ka nanangana sy nanangananao tao anatin'ny fotaka mandrivo ho amin'ny fahavelomana lay maharitra mandrakizay no zava-dehibe ko aza amiroro saina ianao aza ampirorona saina ny zanaka manjafinao fa ny batisan'i Jesosy Kristy dia garantie éternelle fa voavonjy ianao rehefa mino sy mibebaka ka mandray zany fahasoavan-dehibe zany na ho an'ny tenanao na ho an'ny zanakao na dia mbola zaza mianavava ary izy atao batisa garantie mandrakizay ny batisan'i Jesosy ary zany indrindra ry havako ny tenenan'ny ray aminao koa tahaka nataony tamin'i Jesosy ankehitriny manao hoe ianao isika ianareo no zanaka malalako ny tompo Andriamanitra ianareo no sitrako man'Andriamanitra ny voninahitra fanofanainy kosa ampiorona atsika mandrakariva indrindra amin'ny batisa amen. Fidifinami veti famiara mamindra Anginiko eo amina Ny fiainan'izay masoa Satria ty ayanao Nitoetra ao anatin'ny foko Miarady aminao ry tompono mamiko indrindra Tsy midifidifinami veti famiara mamindra Ankiniko eo aminao Ny fiainan'izay masoako Satria ty ayanao Mitoetra ao anatin'ny foko Ny fiainana mandrak'izay Satany natiany aty Satria efa tsy sahady fa ny tompony
asianay olon'olonelele eny ny tokotro vonokatera ary ny saiko tsirearea manetry tena mirosotrany mandrapialako etsy antany eny eriko teo taperiko ma anaravanao manomboka tramin'izao ny fiainana mandrak'izay satany nateny aty satria efa tsy tosahady fa ny tompono miaraty manolotra fiainana mamy mitsijireo driveriveri mba tsy misy any asianay olon'olonelele eny ny tokotro vonokadea ary ny saiko tsirearea manetry tena mirosotrany mandrapialako etsy antany eny ny eriko teo taperiko mba anarako anao manomboka tramin'izao miaraty aminao le tompono mamiko indrindra sy mitifitifina mivetivety fa miara mamindra ankiniko eo aminao ny fiainan'izay masoakoso satria tiay anao mitoetra ao anaty ny foko iombona amin'ny vavaka isika riavako endre ny fifalinay ry tompo Andriamanitro Andriamanitra ianao amin'ny Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay faly tokoa ny fonay satria afaka nandreny teninao izay mampiorona anay ao aminao ry tompo Andriamanitra amin'ny sakramentany batisa izany koa indreto izay tompo izay nosotominao tamin'ny mahazaka-pitiavanao hiala amin'ny fotaka mandrevon'ny fahotana ho amin'ny fahavelomana maneho ny fahavononanay hiara mizotra aminao Jesoa amin'ny zotra ny famonjena amin'izao tontolo izao ka na ny foamam-panahinay na ny tenanay sy ny fiainanay manontolo na zay rehetra ny tahinao anay dia ampiombonay amin'izany iraka masina ny antsonao anay tsirairay avy izany ka na misento ary zao tontolo izao ary mipakaty aminay izany na varimbariana ary zao tontolo izao indraindray mahazo anay izany dia tsy aly ao anatrehanay ianao tompo ary ataonay olahara-pahamehana mandrakariva ny fijoroana vavolombelonao ny fitoriana ny filazantsaranao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao nomenao andraikitra ihany koa izay tompo mba aneo ny fiombonana amin'ireo rehetra izay mandalo fotoan-tsarotra ary zany indrindra ny tanterahanay amin'izao anio izao mitondra ambavaka ireo rehetra ao ny nozoim-pahoriana ao ny ao anatin'ny tsy fahasalamana ao ny manana olana eo amin'ny fiainany sy ny tokantranony ao ny tsy mahatazana akory ny faravodilanitra tompo Andriamanitra manjombona ny fiainan'ny akamaronay azavao amin'ny fahazavanao tompo izy ireny ny fanahy masina ny irinay hiasa mahery keo ao anatin'izy ireny ka tsy arovany fa misitraka ny fitahinao izy Jesoa indrindra amin'ny nanaovam-batisanao na ny teo Jordana izany fa indrindra ny vitanao teo ambony hazo fijaliana koa ianao tompony irinay mba hanarina ny fiainan'izy ireny amelona ny fanantenany ary indretiko izay tompo maneho ny fahavononanay hiara-miasa aminao hitondra ny anjara birikinay amin'ny fanarenana azy ireny
na amin'ny filazantsara izany dia amin'ny alalan'ny teninao, fa indrindra amin'ny endrika hita maso dia ny asa soa sy fiantrana ho famerenana azy ireny ray amin'ny toerana izay no aharenao azy ireo Tompoandriamanitra. Maro aminay koa Tompo no manana fikasana, manana faniriana hoentina eo anatrehanao ireny rehetrarehetra ireny Tompo, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, anao ny tany sy izay rehetra eo aminy, koa izany ny entorahanay aminao Tompo, izay rehetra mifanojo amin'ny sitraponao Tompo, amin'ireny faniriana ireny dia mba toavy araka ny haben'ny famondram-ponao, ary ampianaro mandrakariva izay ahisaotra anao, ary isan'izany ireo mpanomponao izay nantanteraka rakim-pisaorana tamin'izao anio izao. Ianao ilay Tompo amelombelona mandrakariva ao anatin'izy ireo ny fahaizana misaotra anao, fahaizana manome voninahitra anao, ary ny fitahianao amin'izy ireo mandrakariva tsy amin'izao anio izao ihany na amin'ity volana ity, fa amin'ny androm-piainany manontolo, tsy amin'ireo asa mahagaga fa nataona tamin'ny fiainany ihany, fa amin'ny asa sy ny fiainany rehetra. Ary tsy ho azy ireo ihany Tompo nangatahana izany, fa ho an'ny fiangonanao manontolo, na izay atao tranonao izany, indrindra ho an'ireo izay any atokantrano. Ianao no anambina anay amin'ny zavatra rehetra Tompo, tahaka ny fanambinanao ny fanahinay, anambina anay amin'ny fahasalamana satria fantatrao ny mianjady amin'izao tontolo izao, ary mba isan'izany koa izahay. Tompo tianay io, mivavaka indrindra izay ho an'ny asan'ny fiangonana, ny sampana sy ny fikambanana maro samihafa, na ny eto toerana izany, na ny manerana ny solota-paritany sy ny sahan'ny FJKM, eny manerana an'izao tontolo izao, ambiny Tompo ny tompon'andraikitra maro samihafa, indrindra ambiny ny fiangonanao, mba ho tena fanasina sy fahazavana tokoa, ka ataona olona maro hiala amin'ny fotamandrevon'ny fahotana ho amin'ny finoana sy ny fanantenana, ataona olona maro ho any amin'ny fanjakanao. Tompo tianay io, mbola maro izay mety vetsivetsy-ponay, koa ianao ny vavaka mangina izay asandratra ny tsirairay avy aminao amin'izao anio izao. Ampahany ihany izany Tompo amin'izay takatry ny sainay, fa fantatray loatra fa ianao mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay, na dia tsy mbola voatony ny vavanay aby. Koa misy saotra sahady Tompo no ny amin'ny valim-bavaka izay omenao anay, ary ombona anay ny vavaka nampianarinao amaranay izao vavaka izao manao hoe isaorantsika indrindra iavana ny Tompoandriamanitra amin'ny fampaherezany sy fampatanjahany antsika amin'ny teniny sy amin'ny vavaka, ary efa niainan'i Jesoa raha teo izany tao anatin'ny fanatanterahana ny batisa sy ny fiainan'ny manontolo. Ilay Tompoandriamanitsika mampaherentsika amin'ny teniny ry havana dia manome asa ho antsika mandrakariva, azahoantsika mijoro vavolombelony, fa ny tenin'Andriamanitra mitomboka amin'ny vava fanatanterahana amin'ny asa indrindra ihany koa. Tonga amin'ny fotoantsika izay hitsofantsika rano, hitondrantsika ambavaka, hanaonantsika any pasteur Randriana Soly Elina Menakavy ankehitriny ry havana, koa ao anatin'ny feon-java-maneno malefaka dia asaitsika izy ireo androso ety amin'ny alitara. Raha mahatsiaro anao ry havako, zazakely no hitantsika tamin'ny
Eritaona teto amin'ity altara ity rehefa namarana ny asa fizaran-draharaha teto pasteur Elina ankehitriny efa tovavy be mihitsy no entiny eto ambony altara ankehitriny. Marika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra izany. Dia araka ny efa nampiomanana antsika ry havako, anio isika dia iraso hitondram-bavaka an'ny pasteur Elina amin'ny asa izay efa nifidianan'ny tompo azy, andrahan'ny tompo azy, ho mpitandrina, ho mpitory ny filazantsara izany. Koa manasa anao ry havako mba hiomany ianao ny satsampana, fikambanana, sika fiangonana manontolo amin'ny fanaontsika tsara amin'ny fotoana tahaka an'izao, fanehoana amin'ny endrikita maso ny firaritsoa an'ity ray aman-dreny ity. Manasa anao aloha hitsangana ao anatin'izany ry havana, ampahery sika sy hivavaka ho azy. Ny tenin'Andriamanitra izay entina mampahery anao pasteur, dia ny teny izay nataon'ny Tompo-Andriamanitra tamin'ny Josao manao hoe ko mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivady-po fa momba anao ny Tompo-Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Zay moa mbola tsy mahalala hoe aiza moa ianao, fa ny lazainao ihany izy ireo avy eo, fa ny fantatray dia izao hoe ny raha ny tompo anao, anao ny asany. Dia toavin'ny tompo aminao tokoa ane izany teniny izany. Hiaraka aminao ny tompo, eo anilanao ny tompo, ampahery anao ny tompo, ary izay eto ambavahadinitafoko saseho anay fa hitondram-bavaka anao izany. Izahay ary dia hosatarina izany amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Tompo tianay io, misaotra anao indrindra izay fa miantso ny rehetra ianao, na ny lehibe, na ny tanora, na ny ankizy, na ny lahy, na ny vavy mba ho iraka ao hitoro ny filazantsara anao. Isan'izany pasteur Elina ankehitriny. Ianao le efa niantso nanomana sy maniraka azy tompo, nirinay tanteraka tokoa ny teninao. Fa tahaka ny nombanao an'i Josoa tondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, nombanao azy koa tondra ny vahoakanao any amin'ny toerana rehetra izay anondrahanao azy. Fanahinao nampahery, ampiorina azy mandrakariva amin'ny finoana, ka tsy arovany fa momba azy ianao, ry Tompo-Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesoa nanoana izany mivavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Sika rehetra ry havana afaka mipetraka, sika rehetra kosa ilay anolotra ireo fanomezana maro samihafa, dia afaka maroso sika ho inan'izay dia andray anjara fitenena amin'ny pasteur Elina. Alohan'ny andraisan'ny pasteur Elina fitenena ry havana, akoatran'ny tsodrano sy ny fanomezana izay natolontsika teo araka rehefa nampiomanana antsika, nirakitra faharoa amin'ity anio ity ihany koa, dia nampy azy mba ho vatsy ho azy, mety mantanteraka ny asa masina ny fidianan'ny tompo azy. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy anareo izany rehetra izany. Mateo 4:7-30. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ary manona fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Mijoro atao ry havana malala mba hananteny indray-mbava amin'izao andro natokana fampitsofandrano noho ny fiarah-miasa sy ny fizaran-draharaha izao.
tsaroana ny tsy fahaiza-miteny tahaka ny Jeremia mpaminany raha nilaza hoe indrisy Jehovah Tompo indro tsy mahay miteny aho. Eo koa ny tsy fahalavorariana iombona peo amin'ny Isaia mpaminany raha nilaza hoe indrisy Jehovah lozako eto amin'ity firenena malotomolotra no hitoerako. Maika mora ny haja mamboninahitra dia mahatsiaro kely izahay ka miteny toy ny apôstôly Paoly manao hoe izao izay kely no ny kely indrindra no nomena izao fahasoavana izao. Fisaorana an'Andriamanitra no tianay hanomboana ny fitenenana fa avy amin'ny zavatra rehetra na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Dia marina aminay tokoa ny soratra masina manao hoe fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy aneo memboninaitra mandrakizay. Izy no nahalavorary izao fotoana izao. Izy no nampaharitra tamin'ny antso ka nahavitana ny asa ny arahananao teto amin'ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo nandritra ny 12 volana nanaovana ny fizaran-draharaha izay. Fa isaorana indrindra koa ianareo rehetra, ao ny mpitandrina mianakavy, ny biraon'ny fiangonana, ny loholona sy ny tekona, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana samihafa ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fiheverana ny fisiany itony fotoana itony, ny saina ny ara-ny hevitra, ny fotoana sy ny vola nentinanana, ny fanomanana sy ny fanatanterahana ary ny fiombonam-bavaka mba hampaherezana lehibe, mba hampanomezana lehibe izay natolotra reo. Tsy very ny valim-pitianareo fa Jesosy mihitsy ny efa nilaza hoe ary nazovy no manome rano mangatsiaka na dia ranon-kapoaka ihany aza hosotrony anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy. Dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Tsy mahavaly fitito azaza izay ry havana malala fa vavaka no ataonay mba ho marina aminareo ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitra ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Farany singana etony ny fisaorana tamin'izao fizarana asa izao. Tamin'ny tolo-kevitra rehetra nizaranay izay nety fitondram-piangonana, ny fanampinareo anay ara-bola sy ara-pitaovana, indrindra fa tamin'ny famaranana ny taona 15 izay mpanompon'Andriamanitra tao amin'izao fiangonana izao no nanampy tamin'ny boky manontolo. Dia isaorana indrindra ianareo. Misaotra ihany koa tamin'ny nanampinareo anay na ny fiangonana na tamin'ny nanaran'ny tsirairay ny mpanao tsilazaina rehetra nefa hitan'ny tompo mankasitraka indrindra anareo. Be dia be tsy voatanisa ny zavatsoa no raisinay taminareo fa ny anteninay dia hoe misaotra, misaotra, misaotra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fity anareo tsirairay avy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hamonjy toeram-piasana izay mianaka amin'ny volana Oktobra izao any amin'ny sinodam-paritany Mangoro Moramanga no voatendry ao amin'ny fitandremana Ampasipotsy. Io Ampasipotsy io dia manana zanam-piangonana anaky 4 ka ao amin'ny FJKM Antsahatsaka zany hoe 5 kilometatra miala Moramanga izay mianaka no hipetraka. Dia koa manao mandra-pioana amintsika rehetra, manantena ny mbola iaona amintsika ary tsy salasala ny fotoana rehetra maheto Antananarivo. Mirary ny fiara-miasa tsara ho anareo sy ny mpitandrina izahay, ho an'izay mpitandrina mizatra raha andimby anay. Raha sitrapon'ny tompo moa izany dia mety ny vadiko no andimby amin'ny pasteur Njaka eto amin'ny volana Oktobra raha sitrapon'ny tompo. Izay no teny indray-mbava angatanay tsodrano aminareo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaotra indrindra tompoko. Tehaka firaha Jesosy fampahirezana izany paster, io mombanao tokoa aneny tompo
momba amin'ny asa fanompona zay miantsony tompo sy andrahany tompo anao. Ny hira enganeka omba anao Jesoa raika amin'ny 30 amin'ny 700 ny andininy voalohany ihany ry havana nataontsika. Enganeka omba anao Jesoa, omba anao tokoa ny tompo, omba antsika ny tompo ao anatin'izany hery zany no amin'izay izy mianaka ny toerany. Enganeka omba anao Jesoa. Dery afaka maran'izao fanompoam-pavahana tapany voalohany izao isika. Ny raha 300 ny andininy roa voalohany no ataontsika ao inan'izay dia atolotra ny tsodrano. Isika mpandray ny fanasan'ny tompo dia mbola mijanona ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary ao inan'izay isika no amanga ny fianakaviana manamanjo. Iara-mitsangana ianareo rehetra ry afako. Raisanao ry havana ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an'i Jesoa tompontsika ilay mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy anao natanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitraponika hiasa ao anatinareo izay kasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay ho aminareo kosa ny fanahy ny fampienonana sy ny fampaherezany. Amen. Petraka ianareo ariva afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.